dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha tsy nabamalala mihaona amintsika amin'izao fotoanana izao a. Dia faly indray ny tenanay a mihaona aminareo amin'ity androany ity ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha fandarana andramoka izao a. Dia ny Aki radio a dia ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maresy izay miaraka aminay foana isan'andro isan'andro mantontosan'izao fandarana izao. Dia manana fiadanana-tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrarotso eto androany ary dia faly mahita anao eto na dia efa alina be indray atsika vao nanomboka satria nisakatsakana moa dia misy foana ary androany a dia lana tsiny ny vatana satria misy olana ny réseau orange aty amin'ny tanàna misy anay androany hariva teo dia tsy nety rétabli ilay izy mandrapahatonga n'izao fotoana iainantsika izao a. Dia mbola misy zavatra tsy maintsy natao kely teo amin'ny resaka connexion ka izay no nampahantsika nihaona androany ary izay koa nahatonga antsika tara ka dia lana tsiny amintsika rehetrarehetra ary dia matoky ny afafa faly ianao raha tapahonetina isika izay aloha dia faly mahita anareo a ary dia fiadanana tompana eo amintsika tsirairay avy ka dia tsy ho lava resaka ary tsika fa dia miaraba anao a raha androany anao vao tonga eto a. Raha vao androany anao vao tonga miaraka aminay eto dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra no natongavanao eto a fa tena mahita hoe resy lahatra fa misy raharaha ilan'ny tompo anao a ka dia maharetatra amin'ny farany. Ifampahery tsika eo amin'ny adiny iray sasany mahery eo a dia ifampahery tsika matoka fa tsy takany hidirana teto no ivoahana eto amin'ity androany ity ary dia fiadanana tompana eo amintsika rehetrarehetra. Ary raha efa pakety kosa ianao a dia isaorana anao ihany koa mbola fiarahanao aminay eto satria na dia efa alina tahaka izao ary dia mbola reo tsika tafavory eto a. Ifampahery a amin'ilay mpampahery antsika nandratra ny narin'Andriamanitra isika. Tahiny tompo raha latojo ny hitako niditra voalohany teto. Marina sa diso raha latojo ny hitako niditra voalohany teto a izay no nitako avy aty amiko aty. Dia tahiny tompo manokana ny ianao raha latojo a dia fiadanana tompo aminao ny fahasoavan'Andriamanitra hameno a ny fiainanao a manokana. Tahiny tompo raha latojo, tahiny tompo raha navavy Marizô, Kadaka Malala, Emelo Avily, Tsiry Amboaramiel, Koda Léonie, Naël, dia Verselina, Itody Raoniso, Angela Io, dia ao ihany koa ry Bert Sava, Misfit, dia tahiny tompo a Razana Monika, dia Imami, Lantony Irina, Tina Rakotoarzaka, dia Rodine sy Geneviève Randriamananjara, dia Itody Raoniso Yama, tonga soa daholo a Berta, Mama Valtina, Tsiry Amboaramiel, Sandolana Irina, Artisanat de Madagasikara, Iaingo ny Irina Andrinasolo, tonga soa Felana Rakoto sy Kotre Kamaradin'i Jesosy a, Anambinitsoa, Zinata Oda, Jasika Patitsia, Soameva, tonga soa daholo a ianareo a, faly tena faly a mahita anareo a. Marizô, tonga soa ihany koa Maniko, Ranirina, Rantanina Marie Charline, Olgaran'Orso, tonga soa daholo tsika tsirairay avy a. Mami, iza koa Angela Io, Tsiry Amboaramiel efa mitengo to daholo, Verselina, Jonathan, tonga soa daholo a isika tsirairay avy dia maharetatra amin'ny farany. Andreo moa tsika dia hiaraka amin'ny ranavavintsika Angela Io tsika anatin'ny vavaka fanombohana ary ny hitondra famotinana eto a ifitia tahaka ny mahazatra dia hitondrantsika anatin'ny toroteny androany a dia Mama Valtina avy any Koety a dia androany koa ny vavaka ho an'ny firenena dia ranabavintsika Sandola avy any Koety. Ireo no hiaraka amintsika amin'ity androany ity ka dia maharetatra amin'ny farany ary tsika tsirairay avy a dia andao antsika hivavaka avy hatrany a. Dia azo atao mahagaga anao fa hiova kely zany ny sary hitanao androany satria eo amin'izay olana resaka connexion zay dia misy fiovana kely a ny mety fahitanao ny sarisary mandeha rehetrarehetra fa dia tahiny tompo any antsika, tahiny tompo ary ranavavy Angela, anao ny fitenenana. Tahiny tompo pasteur, tahiny tompo tsika rehetra mpanaraka ny vavaka fiambenana. Iaraka afakaritsika hanomboana ny fotoanantsika androany. Ry Jehovah Tompo Andriamanitra eo, mbola faly misaotra anao hatrany izahay. Misaotra tompony amin'ny fitiavanao anay a. Mbola tratro izao andro harivariva
Eto mpanarana ny vavaka fiambenana zao izay tsirairay avy. Misaotra Tompo, fa tafaraka eto indray retondronao. Minao hery fahasalamana, tanjaka ara-baitana sy ara-panahy. Tompo tianay eo. Makasitraka ny amin'ny fanatrehanao anay tsirairay avy. Makasitraka Tompo nampiraisinao izay amin'ny alalan'izao connexion izao. Hakinay tanteraka aminao fandarana rehetra izay atao eto. Tompo tianay eo, apetraka feno ambany elatra ao izany connexion-nay izany. Ingany mba hizotra soamantsara izay connexion mampifandray anay tsirairay avy reto. Ny anao mahita sy malala koa Jesosy ny toerana sy ny plasy izay hipetrahanay tsirairay avy. Samy manana ny fiainanay izay nefa dia nampionao na nampiraisinao eto amin'ity fandaharana andramoka izao ity noho ny fitiavanao anay. Raha misy ireo fanahy ratsy manengelina Jesosy roana amin'ny anaranao izany. Andeha ho any amin'ny farimirehatra hafa any ny toerana sahazazy. Ny fanahinao masina ilay mahery sy masina indrindra izany anie no anjaka eto aminay tsirairay avy. Tantana trano ny zavatra rehetra izay ataonay eto. Apetraka manokana ambany fijerinao koa ity iray aman-drenay ampanahy pasteur Mivady. Makasitraka Tompo nanomezanao anay pasteur Mivady izay mikolokolo anay mandrakariva indrindra ny amin'ny fanomanana ity fandaharana andramoka izao ity. Zavatra rehetra atao eto anie Jesosy dia anao no lalana izany. Anjakao tanteraka ny gropy rehetra izay ao anatin'ny fandaharana dia samy azo hery fa tsisy hiala-maina. Ny mpanaraka rehetrarehetra Jesosy azo lesina aminao isan'andro ampanarahana ny fandaharana. Ka dia tena hita tokoa sy atsapa ny voninahitra ao iaina izany famindrampo avy aminao izany rehefa tena mihitsy makatoanao. Tompo malalanay eo. Ianao milaza fa mitadiavan'i Jehova dia mbola hita izy, miantsoan'i Jehova dia mbola akaiky izy. Ka indreto zahay Tompo miantso anao, talao aminao isan'andro Jesosy tsy afaka ambavanay ny anaranao satria aminao no misy ny ilay fiainam-baovao sy ny hafaran'izao tontolo izao. Ka meteza Tompo hitoetra ny anatinay tsirairay avy ny fanahy masinao. Amin'ny anaranao Tompo ny rina sy angatana izany vavaka izany. Raha misy zavatra tsy voateny vavaka nefa hitanao mahasoa sy mahasambatra anay izany Jesosy dia hakininay tanteraka aminao. Ianao ny vavakay Tompo Ray Malala. Alléluia. Amen Jesosy. Je vais vous faire aujourd'hui avec grand plaisir le résumé en français du sermon du lundi 29 novembre 2021 qui nous a été partagé par frère Jonathan. Le verset que nous allons lire se trouve dans Matthieu chapitre 7 versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7 versets 21 à 23. Au nom de Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Ce verset est un avertissement et il fait beaucoup réfléchir quand on le lit. Et ce qui est dit dans ce verset est aussi très triste. Il y a des gens qui disent Seigneur, Seigneur. Les personnes qui disent Seigneur, Seigneur, c'est pas des idolâtres, c'est pas des sorciers ou des athées qui vont dire Seigneur. Mais ce sont des chrétiens. Mais c'est pas suffisant de juste dire Seigneur et de juste prier. Mais il faut obéir au commandement de Jéhovah. Parce que en ce moment, il y a des gens qui pensent que c'est juste en priant qu'ils iront au ciel. Frère Jonathan nous a raconté une histoire qui lui était arrivée. Un jour, plusieurs membres du groupe Zemmalé se sont réunis en France à un endroit précis. Et frère Jonathan et toutes, ils avaient l'intention de venir à cet endroit en France. Mais eux, ils sont en Allemagne. Et vu qu'il y a le Covid, c'est beaucoup plus compliqué de se rendre en France quand on est en Allemagne parce qu'il faut être vacciné, etc. Mais eux, ils n'étaient pas vaccinés parce que
Le vaccin, c'est la marque de la bête. Mais vu qu'ils ont déjà attrapé une fois le Covid et qu'ils étaient guéris, ils ont un pass pour une certaine durée. Et donc, pour se rendre en France, ils ont décidé de prendre le bus. Et pour entrer dans le bus, il faut un pass. Donc, le conducteur, à chaque fois, il regarde le pass des passagers avant que les passagers rentrent. Donc, il a regardé le pass de Frère Touze. Tout s'est bien passé, il a pu rentrer. Mais, quand c'était le tour de Frère Jonathan, il manquait un papier. Et c'est ce qui a fait que le conducteur ne l'a pas laissé entrer, même si Frère Touze et Jonathan ont essayé de négocier avec lui, même s'ils ont essayé de lui dire « Ah, mais non, s'il vous plaît, laissez-le entrer et tout. » Mais le conducteur n'a pas fléchi, il ne les a pas laissés entrer. C'est pareil pour le ciel. Même si tu négocies, même si tu dis « S'il te plaît, laisse-moi entrer, je suis déjà devant la porte », on t'acceptera pas tant que tu n'as pas ce qu'il faut pour entrer. Jésus ne te laissera pas entrer, même si tu dis Seigneur, Seigneur, même si tu es dans la chorale ou si tu as travaillé dans une église avec implication. Si tu n'as pas obéi à la volonté de Dieu, tu ne peux pas entrer. Et il n'y a pas de négociation possible. Dans l'histoire des 10 vierges, les 10 vierges, elles étaient toutes censées rencontrer l'époux. Mais 5 vierges n'avaient pas assez d'huile et 5 en avaient assez. Les 5 qui n'avaient pas l'huile ne pouvaient pas entrer pour voir l'époux alors qu'elles étaient censées entrer. Elles pouvaient entrer, mais elles n'avaient pas d'huile et donc elles ne pouvaient pas entrer. Donc toi, fais comme les 5 vierges sages qui ont pris de l'huile avec elles. L'huile, c'est quoi? C'est la loi de Dieu, les 10 commandements. Respecte-les et tu entendras Jésus te dire qu'il te connaît. Alléluia! Entendre Jésus te dire qu'il te connaît est la chose la plus belle à entendre. Et c'est ce qu'on espère tous entendre au jour du jugement. Mais pour ça, il faut que tu respectes la loi de Dieu et pas seulement dire Seigneur, Seigneur. Voilà pour le résumé en français du sermon du lundi 29 novembre 2021. Que Dieu vous bénisse.
Atserovatsika ny heritaona ohatry zao tao anaty Gilgala zany iry zany avana malala Alleluia. Tahiny tompontsika tsirairay avy a. Iny hira iny a izy le niteny teo tiako be le hira tena tsara iny hira iny. Tsara be mihitsy iny hira iny. Tamin'ny heritaona ohatry zao tsika namarana ny hetsika Gamaliel nandritra ny 7 andro tsy Gamaliel hetsika Gilgala izay nataontsika nandritra ny 7 andro. Lazaiko anao fa valim-bavaka ndraradraraka tamin'izany ary na izay zao koa ary dia tena nandray valim-bavaka be tao aorianan'izany tsaroana mandrakizay ny hetsika 7 andro izay nataontsika mbola betsaka aminareo ny teto mbola eto no nanatrika an'izany hetsika Gilgala izany fa dia irariana mbola hisy ohatr'ireny indray manam-piavin'i Jesosy fa tena nanokatra rano nandritra ny 7 andro tsika teto tsy nitsahatra nandray ranon'ora mbatravatra valim-bavaka tamin'izany ary iny hira iny dia anisany anakoako tao anatin'izany tao anatin'izany hetsika izay nataontsika izany. Tadidinareo ve tamin'izany maro ry havana, maro ny mandany Jeriko nirodana tao anatin'izany hetsika izany ary maro ny olona tafepitany Jordana ary tena hoe anisan'ny souvenir mamy tena mamy ny hetsika izay nataontsika iny
isorantsika an'Andriamanitra zany. Angatakatsika mbola hanana fotoana anaovanantsika hetsika mety alolohan'ny faran'ny taona na koa amin'ny fanombohan'ny volana janvier io etrehantsika ny taona 2024 dia angataka amin'Andriamanitra isika mbola hanana indray fotoana ahafahana manao any tahaka ireny. Dia miaraba antsika rehetrarehetra izay tratrantso izay tonga eto Erika Raky fanarahabaiko teo Marijo fanarahabaiko daholo misy ohatry ny vaovao ambonimbony ao Sandola tsy vaovao koa fanarahabaiko ihany misy ohatry ny arabainy Nambinitsoa teo izy iny arabaintsika manokana tany Tompokadaka ohatry mbola tsy narabaiko teo ianao na ely ilay fanarahabaiko misy olona anankiray hitako teo sa roa tonga soa nareo izay vaovao vonitra teto androany ireo dia maharetatra amin'ny farany. Alleloia. Mankasitraka ny ranabavintsika Angela io nitondra ny vavaka fanombohana mamy sy matsiro dia Andriamanitra ny hamaly fidenao dia mitombo fahasoavana mitombositra. Dia misaotra ny fitihany koa tsika tao anatin'ny famotinana ny toriteny tamin'ny teny frantsay fa hitantsika fa ireo misy olona manaraka amin'ny teny frantsay mba azony ihany ny zavatra izay resahantsika eto isan'andro ny amin'ny famotiana izay ataon'ny fitika dia hotain'Andriamanitra nefa ity dia mahereza daholo isika tsirairay avy. Andoharantsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto androany ranabavintsika mama amin'ny valitiana mety tsy dia herinao matetika izany fa ho heninao izy androany hitondra tenin'Andriamanitra dia andohary to dia sokafo ny baibolinao efa nahaka toerana tsara angamba ianao dia eny toritentsika ka aorianan'ny toriteny mama amin'ny valitiana dia veroneto ihany mirabelatra tahaka ny isan'andro dia mahereza ary dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra dia rehefa atsika mihaona eto tahiny tompo amin'ny mama valitiana anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo atsika rehetra manohy fiadanany tompo amintsika tsirairay avy miarabantsika rehetra mpanaraka zao vaovaka fiambenana izao radio izao raisin'ny baibolintsika reva malala fa hiara-maiky teny isika ny teny devakitsika ditinareo amin'ny Lioka 7 raisintsika mamaky mandiny 10 ka faranantsika ny 17 Lioka 7 raisintsika mamaky mandiny 10 ka faranantsika ny 17 nisy soramanitra eo ambony ninona ampinanan'i Jesosy olon-tsolongo 5,000 bateny amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa niveriny apôstôly dia nanambara tamin'i Jesosy izay efa nataony ary izy nitondra azy ka nandeha nitokana nankany amin'ny tanàna atao hoe Betsedia ary ny vahoaka no nahalala dia nanaraka azy ary izy nandray azy tsara ka nilaza tao amin'ny fanjakana Andriamanitra ary izay narary dia nisitraniny ary noho efa ho hariva ny andro dia nanatona narombiny lahy ka nanao taminy hoe ravany ny vahoaka mba hankanesany eo amin'ny vohitra manodidina sy any antsaha andray sy hitady hanina fa aty an-tany foana isika fa hoy izy taminy omenareo hanina izy ary hoy ireo tsy manana mihoatra noho ny mofo 5 sy hazan-drano 2 izahay raha tsy handeha hividy hanina ho an'ireo olona rehetra ireo fa tokony ho 5,000 lahy izy ary hoy izy tamin'ny mpianana asavy mipetraka antoko izy ka tokony ho 50 alina dia nataony izany ka napetraka azy rehetra izy ary rehefa noraisin'i Jesosy ny mofo 5 sy hazan-drano 2 dia niandrandra ny lanitra izy ka nanaovana fisaorana ireny dia nivakiana ka natoly ny mpianana ary kosa eo anoloan'ny vahoaka
dia nihinana izy rehetra ka voky ary nangony ny sisa sombisomby ny sisa tsy lany ka nisy 12 harona. Halleluja, amen. Teto rehefa malala apôstôly nirahan'i Jesosy nandeha nitory tamin'ny tanàna anankiray. Rehefa niveriny avy tany izy rehefa malala dia nanambara izay rehetra nataony tany. Dia nanasitrany marary, nanangany malemy, nanasitrany jamba. Dia faly Jesosy rehefa naregny mpianany milaza izany dia nihentiny Jesosy tamin'ny kalimanjana anankiray tanàna atao hoe Betsedia. Dia rehefa nandeha tany mpianatra sy Jesosy, hitany vahoaka rehefa malala dia nanaraka vahoaka, nanaraka olo tanàna raiky, nanaraka Jesosy. Ary Jesosy tsy nandà Jesosy, ary nanambara ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy. Ary izay naraka dia nisitrany. Ke talanjo ny vahoaka rehefa malala narita fampianarana nataony Jesosy tety na fampianarana nataony Jesosy dia talanjo zareo. Fa hitan'ny mpianatra foa fa efa hariva ny androany vahoaka matsisy niala tsisy nivaha dia nanatony Jesosy mpianatra rehefa malala. Ke nanatony Jesosy mpianatra rehefa anirika aravany vahoaka aby, aravany vahoaka aby fandeha hany fantany foana tsika tsy amin'ny kalimanjana foana, tsisy ampivarotra eto, tsisy hany tokony avoakolo aby aravana mpianatra tamin'i Jesosy. Rehefa naregny zegny Jesosy rehefa malala dia nanontany mpianatra izy, misy haniny mahavoky zareo moa nareviky Jesosy tamin'ny mpianatra. Te mpianatra samy nizahazahaka tapinazy, tamin'ny kitapo anankiray nahitana mofo dimy, tamin'ny kitapo anankiray nahitana laoko 2. Dia nindesiny nandeha nivolagna tamin'i Jesosy koa zareo mpianatra, aminay tsisy hany tokony mahavoky olo aby hoe, raha mofo 5 sy hazan-drano 2 dia aminay fika zareo. Rehefa naregny zegny Jesosy rehefa malala dia faly Jesosy. Dia nilaza tamin'ny mpianatra izy hoe asaiva mipetraka maloha olo aby efika Jesosy fa rehetra ty amiko izay le aminare izay nefika Jesosy tamin'ny mpianatra. Ke nataony mpianatra izy napetraka olo maro aby, olo tsomby 5,000, tegna maro tanàna vatan-dehilahy tsomby 5,000. Ary misy zaza, misy vehivavy, olo tanàna raiky zany tegna maro dia maro olo tanàna raiky zany ke napetraka azy io amizay mpianatra venisiny tamin'i Jesosy ny mofo 5 sy hazan-drano 2. Ke niraisiny Jesosy niandrandrano lanitra Jesosy dia nanaovany fisaorany mofo 5 sy hazan-drano 2 rehefa malala. Rehefa vita fisaorana an' Jesosy dia nivakiny, natolo ny mpianatra mofo 5, natolo ny mpianatra nanjary fontry be mofo 5 sy hazan-drano 2 nanjary fontry rehefa malala. Natolo Jesosy mpianatra aroso amin'ny vahoaka aby maro be. Ke nataony mpianatra zegny narosony zareo, mpianatra vahoaka samby namegny, samby nihinana, samby voky zareo rehefa malala. Mbala nisy nangony le sombisomby ny sisa tsy lany, mbala nisy 12 harona. Halleluja. Eto rehefa malala tsy ny mofo ihany iveloman'olona fa ny teny izay naloaka ny vavan'Andriamanitra efa navoky olo maro be.
efa navoky vahoaka tanàna araiky nanaraka Jesosy, efa navoky zareo teny lokan'Andriamanitra, teny lokan'i Jesosy, fampianarana nataon'i Jesosy teo efa navoky zareo, natalanjony zareo efa navoky zareo. Tegna araka ny tenin'ny soratra masotsiny ihany no veloman'olo fa ny teny zay aloha kazavan'Andriamanitra. Ndao sika rehefa malala hankatoa ny tenin'Andriamanitra fa manasitrana Andriamanitra, tegna manasitrana sika. Aoka tsika rehefa malala hankatoa ny teny zay voalaza anaty baiboly, aoka hankatoavintsika rehefa malala ary manamasina tena sika rehefa malala fa tena mihaino feontsika Andriamanitra, mihaino ny vavakatsika Andriamanitra, raha ataontsika amin'ny finoana tsara be, inoantsika finoana tsara be, tena mihaino ny fitarenantsika Andriamanitra, tena mihaino ny vavakatsika Andriamanitra rehefa malala. Ndao sika rehefa malala hankatoa ny tenin'Andriamanitra fa tena tiantsika Andriamanitra, velo Andriamanitra tompontsika eto rehefa malala, na inona ino ny olantsika, na inona ino ny problemtsika rehefa malala, raha ataontsika entintsika amin'ny Jesosy amin'ny finoana tsara be, amin'ny finoanantsika tsara dia tena mihaino antsika Andriamanitra, mihaino feontsika Andriamanitra, mihaino vavakatsika Andriamanitra rehefa malala. Velona Jesosy, derena Jesosy. Halleluja, halleluja, tsara Jehova, mentsika voninahitra Andriamanitra rery any. Halleluja, amen. Halleluja. Isaorantsika an'Andriamanitra. Halleluja. Misaotra betsaka ranabavitsika mama Valtina. Halleluja. Izay nitondra n'izany mentanetana rery mihitsy izy. Halleluja ozy izy voky ny olona. Halleluja. Voky loaka. Halleluja. Trondro ny tiantenenina amin'le loaka. Misaotra anazy tsika. Mankasitraka indrindra ranabavy dia mitombo fahasoavana, dia mitombo sady tahanao any Andriamanitra ary dia Andriamanitra anie hamaly fitianao tamin'ny izany tenin'Andriamanitra izay nentinao zany. Za aloha sondrina ery mihaino an'ilay izy, tsy naka zavatra sarotra izy fa tena zavatra tokony hampahirizana antsika no nataony ranabavy mamany Valtina. Ary dia misaotra anao zay amin'izany. Dia hitanareo ry havana, za misaotra anareo mankasitraka an zareo satria izao mendrika ankasitrahana zareo ry havana manao toriteny ohatr'izany. Raisinao fa ankizy ireny miasa any Koweïty, any Arabia Saodita sy ny sisa, dia sarotra ny hananany fotoana hanaovana toriteny izany. Ianao mety mieritreritra hoe toriteny 10 minitra fa tsy mora reny, tsy mora na dia ny fananana fotoana hanaovana niny, hanaovana ny enregistrement, hanaovana ny hamakina tenin'Andriamanitra no manana. Tsika ny tsy mipetraka any dia mety tsika mety hoe izay 10 minitra fa tsy mora. Za manokana mahita hoe tsy mora, nefa dia nataonareo satria tonga indray ny fotoanan'ny anjaranareo. Ka dia za manokana tena mivavaka ao anareo hoe Andriamanitra hamaly fity. Halleluja. Dia hanandratra anao foana ny Andriamanitra, dia tena hoe omeny anao izay irin'ny finoana ranabavy mama Valtina. Dia mahireza misaotra anareo rehetra ihany koa mankasitraka an'ireo rehetra ireny satria izay tenen'ny anabavy ama zany zao, le fotoana mangina isian'ny fotoana mangina anaovana an'ireny mihitsy ny tena sarotra. Za manokana dia mankasitraka, tena mankasitraka dia tahiny tompo, dia mahirezatra any hatrany fa zava-dehibe ny zavatra ataonareo. Dia nareo koa isaorana nareo mankasitraka azy satria reny fankasitrahana ataonareo reny mampahery andry zareo reny, mahatonga azy mahery tsara hoe tena mbola anao andreo izy ao aorianao satria ianareo mankasitraka. Dia mankasitraka ho tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Luka 8:10 haitsika kosa izany tantara izany. Mofo 5 sy hazan-drano, izy ny tsy maheno izany.
ny nampinanany Jesosy a olona tsy omby 5,000. Andiny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Luka 10:10. Ary rehefa miverina ny apôstôly dia nanambara tamin'i Jesosy izay efa nataony. Ary izy nitondra azy ka nandeha nitokana nakany amin'ny tany natao hoe Betsaida. Ary voaka no nalala dia nanaraka azy, ary izy nandray azy tsara ka nilaza tamin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary izay marary dia nositraniny. Hajantsika eo aloha. Verina avy any zany mpianatra ny tantara ny dian'izy ireo, ny asa vita tamin'i Jesosy. Zao avy nataonay, mahafinaritra ny dia Jesosy a. Dia nentin'i Jesosy ny mpianatra dia enti nitokana ho any Betsaida. Fa Jesosy a mihoatra lavitra noho nareo roneny. Nareo a dia zao tsy hahavelan'ny ankizy, tsy hahavelan'ny zaza zany nareo mbola ao ny ankizy mipetraka. Ireo vavy tsy havelan'ireo zanak'ireo mipetraka, ireo zanako lahy kely ireo. Fa tena hoe tena misy fahasahiranana omeny foana, misy fanelingelenana omeny foana. Misy fotoana ireo miresaka mampiona amin'ny telefônina dia efa neny a mama a. Tsisy fotoana malalaka, tsisy fotoana mangina. Jesosy mihoatra noho izany. Jesosy tsy havelan'ny vahoaka mipetrapetraka mihitsy. Nalehan'i Jesosy hitondra ny mpianatra tany Betsaida aninona? Mba hitokana, mba hitokana. Zany mahatonga hitanareo misy fotoana zao misy ankizy mivavaka eto dia misy feon-jazakely mitomany, misy feon-jazakely midongy. Na fotoana anaovana vavaka fanombohana azy firenena dia efa tsy havelan'ilay ankizy. Fa Jesosy mihoatra lavitra noho izany nanaovan'ny mpianatra azy. Io zao misy renim-pianakaviana maro izao zany. Marina mihitsy zany izy. Ka zany ny ainan'ny renim-pianakaviana. Fa Jesosy a mihoatra noho izany. Tsy havelan'ny vahoaka. Nika mba hitokana. Fa ny vahoaka noho ny nalala dia nanaraka azy. Ary ilay vahoaka manaraka amin'ny ohatra ny tantely vaky. Nanaraka an'i Jesosy. Ery amin'ny soramandry moa dia hitantsika fa hoe nampinan'i Jesosy olona tsy omby 5,000. Dia ny amin'ny andininy 4:20 koa dia hoe tokony 5,000 lahy izy tamin'ny mpianany. Tokony 5,000 lahy. Dikany hoe tsy omby 5,000 dia mihoatra ny 5,000. Mihoatra. Satria zao rehefa tonga ny lehilahy dia tsy maintsy manaraka ao ramatoa, dia manaraka ao ny vacan rehetrarehetra, manaraka ao ny lamasinina rehetrarehetra. Dia raha za zany zao a, asanareo tonga any amin'ny toerana misy anareo dia tadidio zago eo a, dia misy anaky 5 manaraka ao ambadika ao. Satria ny lehilahy fotsiny no nisaina teto, ny vatan-dehilahy no nisaina teto dia 5,000 mihoatra izy ireo. Fa mbola atao a ny vady aman-janany rehetrarehetra. Zany hoe maro be ny olona, tsy 5,000 fa maro. Isaorana an'Andriamanitra hoe efa miha-mitombo zao nisy an'ny lehilahy eran-tany. Fa talohaloha teo a dia vitsy kely ny lehilahy, vitsy ny lehilahy mihoatra amin'ny vehivavy. Fa raha tsika eto amin'ity fandaharantsika ity zao a dia ny lehilahy eto zany a, firy fotsiny zao ny lehilahy mba hitantsika eto? Vitsy a. Jonatana, Tojo, Thierry Ralbenja, i Rodriguez, i Nicomanina. Firy zany zay? 5 zay. Za 9. Dia ny ankoatr'izay 5,000 ireo, ny 9 zany a, 5,000 nareo vehivavy daholo. Dia ohatrohatr'izay zany le izy. 9. Dia ohatrohatr'izay zany le izy. Ny lehilahy fotsiny zany fa ny ankabetsahan'izany mbola vehivavy, mbola betabeta. Mirohatra daholo ny olona. Atria maninona ny olona no mirohatra? Izay tonga rehetrarehetra dia volazan'ny ten'Andriamanitra dia nipaika-bola ary ny vahoaka noho ny nalala dia nanaraka azy. Ary izy
nandray azy tsara jesosy koa tsy olana aminy zany reny fa tonga ndrina dia andraisin' jesosy ahoany tonga soa nareo nefa ny mpianatra eo akaikeo teny jesosy tsika tsy afaka hitanao manao le teny vilana kely reny ny olona raisin tsara ahoa izy nareo zay jesosy ho any amina nefa fika ny kitokana ary petera sovijaona jesosy ahoany atao ndreky aloha raisina tsara tongava ary avi daholo ary raisiny tsara ary izy nandray azy tsara ka nilaza taminy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha heritovy koa mbola ao fa ary heritovy fito alleloia fa neny jesosy ny olona tonga raisiny tsara dia ahoana koa izy dia nilaza taminy amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao vao mihona amin'i jesosy jesosy tsy miresaka zavatra hafa aminao fa fanjakan'Andriamanitra ny resahany amin'ny maha kristianina antsika dia izany nge ny tokony atsika ny tanjony ny asa zavatra ataontsika ny tanjony ny toriteny ny tanjony ny asan'Andriamanitra ataontsika dia maninona miresaka amin'ny olona ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra alleloia rehefa zavatra tsisy idirany amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy dia ilaina alleloia miampy vadiny sasany ozy tozy mety hoavy izy vadiny sasany zao hitako nijorojoro tao anaty zoom tamin'ny faraparina mety ampitomby ihany tsika eto alleloia zao nareo izay rehetra mazoto ty zany filazana ho antsika menakavy alleloia rehefa sabaty tsika hanao zavatra mahafinaritra alleloia rehefa anaty fiderantsika hitanareo fa mipoitra eto daholo zao ny gropy izay maresy ale tokantranony ihany raha misy aminareo amin'ny sabata ho avy zao mba te hanaraka fitombavaka eto dia mba tianareo hiditra eo hipoitra eto anaty lay viato nareo mandiha ny tokantranonareo any mifaly dia mandefa SMP amiko dia mampiditra zoom nareo dia ampidirina eo koa nareo dia rehefa tonga ny fidirana dia io nareo mba mideran'Andriamanitra ohatrandry tsiry amboara-miaina manao disoroka alleloia azo atao zany azo atao zany dia tsy niditra fa nangarangarana fa hiditra ihany izy ao aorianao alleloia dia raha misy aminareo hoe zay mba te hiditra anatin'le fiderana dia mandefa MP amiko dia mifangatana mila manana zoom ianareo dia miditra tsika dia mipoitra daholo nareo ohatran'ny hoe miaraka aminay aty atokantrano nge zany nareo dia mihaino ny fandarana nareo amin'ny fiderana sady mandeha nareo dia mba ataontsika souvenir dia mba atao anaty fandarana ato ny anaranao ny sarinareo alleloia eto mantsy misy olona manaraka antsika eto indraindray izy eto dia zareo nanao an'izay voalohany manao fiderana izy ao an-tranony ao manaraka amin'ny fiderana tsika dia rehefa ny aminay vidéo mahafinaritra iny mijery andry zareo dia raha misy zany aminareo rehefa sabata hoe zay koa mba te hiditra anatin'le fiderana iarahana aminareo dia mandefa MP amiko fotsiny nareo dia ampidiviko ao nareo dia mipoitra sara eo nareo menakavy kely alleloia afinaritra mahafinaritra dia zay zany zavatra tiana tenenina hoe dia miara-manao bale miara-manao dada miara-manao anina kely amin'ny tojo eo nareo izy mahita chorégraphie hafa kely zay izy rehefa mandiha alleloia dia izy nandray azy dia nilasa taminy amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary izay marary dia nositraniny ireo zany dingana fataon'i Jesosy ireo raisiny tsara aloha alleloia amen dia tsy tonga dia sitraniny aloha fa lazainy amin'ny fanjakan'Andriamanitra aloha alleloia fakatsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinana dia hanampy anareo ny zavatra rehetra ny Jesosy resahana fanjakan'Andriamanitra aloha ny olona ary zany ny atsika resahana fanjakan'Andriamanitra aloha dia tonga ny fanasitranana ampahafantarina anao aloha ny fanjakan'Andriamanitra alleloia dia tonga ny fanasitranana ary zay rehetra tonga tsisy lavin' Jesosy na aretina inona hoy ny tena androany hoe ary zay marary dia nositraniny tsy ampika ny angamba isoratra hoe na inona aretiny ary nafiry izy ireo alleloia amen zany mahatamana ny olona amin'i Jesosy zay tonga araka ny feon-dakolosy mopeny zay tonga laniny zay tonga laniny zay tonga sitraniny zay tonga sitraniny sitrana ny anaranao
de tsy navelany olona zay de lasa ny olona nakeny Betsaida. Fa izao noho ny efa hariva ny andro, andininy faharoa folo, noho ny efa hariva ny andro a de nanatona ny 12 lakana tamin'ny hoe raha vao vahoaka mba ka anisany amin'ny vohatra manodidina zany tsa andro sy hitady anina fa atany foana ety atany foantsika. Fa hoy Jesosy taminy menareo anina izy menareo anina izy baiko zany. Jesosy mahalay misaraka amin'olona. Jereo ange nampandeferiny le fitokanana asika taony tarihy, nikitokana izy, nika hanao fitokanana hivavaka. Fa nitonga ny olona de tsy nataony aingana le apetrapetra tanana aingana be reny daholo sitrany de nana amizay nana fa zay mangitona. Nahafinaritra azy ny fiarahana amin'ireo olona ireo de mahalay misaraka. De efa hariva ny andro de mipiahatra ny teny raha vao am'izay ireo Jesosy raha vao am'izay ireo satria maninona hariva ny andro. Rehefa hariva ny andro de hirotsaka ny aizina. Rehefa hirotsaka ny aizina de ho sarotra ny fiainana. De mipianatra tsy te handray an'izay anjarandraikitra zay ho atao ahoany le tolotra eto amin'ity andro alina. Fo ny mpianatra hoe aleony olona hody hoe ny mivoatra manodidina sy any an-tsaha de atory any zareo de hitady anina any zareo anjarany zareo zay. Fa ety antany foana isika. Eo antany foana zany tsisy nininona. Eo antany foana zany na vato aza ifampitadiavana raha atao ondana ohatrany tamin'ny andron'ny Jakoba. Ety antany foana ny androko maizina. Ry havana. Rehefa mieritreritra hoe tany foana de hirotsaka ny aizina de tsisy maminy zany fiainana zany. Eny antany foana sady maizina. Hirotsaka ny aizina nefa tsisy ninona. Marina ny teny mpianatra, aleo mody. Any an-trano misy zavatra fa eo amin'io vohatra io tsy misy ninona. Fa zao ry havana. Tsy navelan'i Jesosy ny ody ireo. Mifanohitra amin'izany nataony. Raha jejika ry amin'ny andininy 15 de nampipetraka azy izy. Vao mena asain'i Jesosy naninona mipetraka. Mazava toerana petrapetraho. Zany hoe vao mena teny Jesosy hoe mahareta mipetraha, petraka tsara milamina tsara tsisy atahorana. Ny toerana ry havana misy an'i Jesosy, iarahanao amin'i Jesosy na tany foana io na tany ngazana io na inona fotoana na inona andro milamina. Za androany teneniko anao ty zavatra ty. Andeha hiasa tamin'ny maraina de any ambony tômôbily any de zao ny zavatra tonga ao an-tsaiko sady mijery ny lanitra hoe Jesosy raha za ty ny ialanao fiainako de very aho. Zay inona reny fiainako Jesosy raha za ty ny ialanao hoe tena avelanao am'izao de tsy manana anao intsony de tena taningazana sy foana tsisy ninona ny fiainana ry havana. Fa rehefa eo Jesosy, raha mpianatra ny eo de asian'ny mpianatra mody ianao. Raha mpianatra ny eo de aleon'ny mpianatra mahitanao matory any an-tsaha, aleonao mandeha satria tsy vita ny miahanao, tsy vita ny mpianatra ny miahany olona. Tsy vita ny mpianatra. 12 lahy reo mpivavaka mahay tenin'Andriamanitra miaraka amin'i Jesosy fa tsy vitan'ireo miahany fiainan'ny olona. Aleony mody. Fa Jesosy mahavita. Halleluia. Hoy ny tena androany hoe niraisiny tsara izy. De nolazainy amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary zay marary de nosotraniny. Ary zay tokony hody sy hatory any an-tsaha andeha amin'ny maizina de tsy nahavelany nandeha fa nasiany nipetraka. Zany ny fitiavan'i Jesosy anasy ianao. Ny mpianatra ireny nahazo raharaha teto hoe meo hanina izy. Halleluia. Satria ireo amin'i Jesosy ondry ireo
omena hanina, halleloia, omena hanina ngenao ry havana. Inona no mahatonga ny olona mitsoaka ny antsin'Andriamanitra rehefa omena hanina? Tsy tsika manome hanina an' Jesosy fa Jesosy manome hanina atsika. Raha ny mpianatra aloha ny teo de veloma ary pari, veloma ary sahidy omara ozy ny fomba fitentsika président Komorianina taloha. Fa Jesosy ny teo, nasen'i Jesosy mipetraka ny mpianatra. Petraha, petraha, kalma fotsiny, halleloia. Androany amin'ny teny anao, androany amin'ny anaran'i Jesosy. Arivo ty ny andro ry havana. Ny fiainana iainantsika izao ry havana, de tamin'ny andron'ny Adama sy Eva, niposaka ny masoandro, nanomboka niposaka ny andro tao amin'ny sahedena ary nahafinaritra ny fiainana. De nandeha nidingana, tonga tamin'iny tatao vonana io fiainana io, de nandeha ny après midi. Fa raha zao vanim-potoana iainantsika izao, efa hariva ny andro, hariva ny andro, efa manomboka mirotsaka ny aizina, rehefa manomboka maizina izao tontolo izao. Indro aizina manarona ny tany ho tenin'Andriamanitra. Zao fotoana iainantsika 2021 izao, efa hariva ny andro, hariva ny andro. Ary aiza ny olona amin'izao fotoana izao? Eo an-tany foana ny andro mihariva, manomboka mirotsaka ny aizina, manomboka tonga ny tahotra. De jereo daholo ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao, manomboka mipotra rehefa amin'ny alina. De ny zavatra mitranga rehefa amin'ny alina, mivoaka daholo ny bibidia rehetrarehetra, mivoaka ny zavatra rehetra ratsy rehetra, mivoaka daholo amin'ny alina, mivoaka ny mpamosavy, mivoaka ny fanaratsy, ny biby olona amin'ny alina daholo mivoaka reny. De zao andro iainantsika izao, efa andro hariva izao, mihomakomana hivoaka ny bibidia rehetrarehetra. Ho ny mpianatra hoe alefaso reo, ampodio reo Jesosy ho aiza amin'ity andro hariva. Hoy za hoe ankeo Jesosy aza misaraka amiko ianao, halleloia. Zao mihitsy ny fotoana tsy tokony hisy arahana amin'Andriamanitra. Zao mihitsy ny fotoana tena tokony amikilantsika ny tanan'i Jesosy ry havana, fa maizina ny andro, maizina ny andro, hariva ny andro, tany foana ty zao tontolo zao ty, tsy misy inona. Ny mpianatra nieritreritra hoe andefa fotsiny ny vahoaka de milamina ny fiainana, fa ny an'i Jesosy ny mampilamina ny sainy de mahita an'ireo mipetraka eo, halleloia. Zanako, asan'ny tanako, aoka ho adidika, halleloia, halleloia. Zany mbola mampiandry tsara an'i Jesosy daholo zany. Ny mpiandry ondry hariva ny andro tsy avelany miahaka zany intsony ondry, fa angoniny, halleloia. Ary fotoana fanangonana, fanangonan'Andriamanitra ny azo. Efa hariva ny andro, za miteny anao, miazaka za mialaka ambany elatr'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Fa ny ivelany andro, efa any mivoaka any ny bibidia. Za tena miteny anao, ndao tsika hitapify, ndao tsika hipera, ary eto de zao ny tenin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy, menareo hanina izy. Ary reo tsy manana mihoatra ny mofo 5 sy azan-drano roa zahay, raha tsy andeha hividy hanina ho an'ireo rehetra izao. Any amin'ny andinotsotra masina hafa io, mbola Jesosy aloha nanontany fa misy inona any aminareo? Saika tsy avoaka ny mpianatra, nisy ihany kosa aloha tany, nisy nitondra tao, fa kely de kely, mofo 5 de azan-drano 2. Na ny mpianatra ary nihinana an'izany mbola nisasahana, ary mbola niedivana somary mety didina le trondro, de mety misy Jodasy mety tezitra hoe tolohany kely fotsiny menareo anahy, tsy ampy samin'inana. Na ny mpianatra ary tsy vokan'izany, fa nasen'i Jesosy navoaka, halleloia. Mofo 5 azan-drano 2. Hoy Jesosy hoe, raha vakitsika zao ohatra any amin'ny Matthieu 7:20 na Marka 9 na Jaona 9, de zay io Jesosy nanontany fa inona nefa misy any aminareo e? De namaly ny mpianatra hoe tsy misy afa-tsy, zany hoe misy any fa tsy makaiza,
tsy misy afa-tsy mofo dimy tsy azan-drandroa ange ty Jesosy. Ny olona nefa tsy omby 5 hoy izy Jesosy hoe zay vao mipetraka ary zareo, halleloia, fa misy sakafo zany. Gaga amin'ny mpianatra, afabaraka etika tsika Jesosy, afabaraka, inona atao amin'ity mofo 5 dia azan-drano 2 amina olona 5,000 mihoatra be. Raha kely dia kely zany ireo olona ireo, raha kely dia kely mety any amin'ny 7,000 any. Dia ny olona 1,000 zany mena azan-drano 2 dia ny 1,000 mena mofo 2, dia 1,000 mena azan-drano 2, dia ny manana ny sakafo zany 1 pour 1000 zany. Fa ny Andriamanitsika ry havana, Andriamanitra sasa ary Andriamanitra tena mahery ary mahavita azy. Hoy Jesosy tsy vao mipetraha, halleloia. Ohatran'ny ianao zany ao an-trano nanasa olona dia ataonao ny couvert nefa tsisy vary afa-tsy tapakapoaka ao aminao dia natsasaky ny fefany dia ho atao be rano be ilay vary, tsy fantatra intsony izay hanaovana an'ilay hena. Fa ny Jesosy tsy zany ny olany. Ny zava-dehibe amin'i Jesosy ry havana dia izao: navoaka ilay mofo 5 sy azan-drano 2. Jesosy ny teny tamin'ny mpianatra, omeo anareo sakafo izy, natahotra amin'ny mpianatra iny nanomena an'ireo. Fa tsy tao anatin'ny mpianatra, ilay omeo ny sakafo izy ireo ange, tsy ianao nitady izay omena an'ireo, fa ianao miservira fotsiny. Serveur ny ilanan'ny mpianatra eto, anao serveur. Tsy izy ny mahandro eo amin'ny lakozia ao, izy miservira fotsiny. Halleloia. Isika mitory teny io nge Andriamanitra, ny fanahy masina no mahandro an'izao tenin'Andriamanitra izao. Fa izaho zao ohatra amin'ny Valentine zao ohatra ireo ankizy mitory teny ireo, manina fotsiny, mizara fotsiny, manao servisy fotsiny tsika. Halleloia. Ary isaorantsika ny fanahy masina zany, fanahy masina no mikarakara ao anaty lakozia ao, an-dakozian'ny lanitra ao. Dia ampidinina amin'ny alalantsika ilay izy, izay mahatonga antsika hoe fantso-piderana, fantsona fotsiny tsika, tuyau be fotsiny dia mivoaka eo mivavaka eo ny teny, fa tsy anahy zany. Aza matahotra ampiasain'Andriamanitra ianao, fa tsy ahandro ny ilainanao, fa hiservira. Halleloia. Izara. Izay tsy takatry ny mpianatra, omenareo hanina izy. Dia marina Jesosy, dia nangofotra be tena. Enina nomena an'ireto, inona ny vola vidanana an'ireto. Dia hoy Jesosy hoe inona ny hany? Ny an'i Jesosy dia izao, misy zavatra kely eo dia ny zavatra tena ngeza be amin'i Jesosy tsy le zavatra ireny, fa ny fisaorana an'Andriamanitra. 5:20 dia nataony zany ka nampipetraka azy rehetra izy. 5:20 ary rehefa raisiny Jesosy ny mofo 5 sy ny azan-drano 2 dia niandrandra ny lanitra izy ka nanaova ny fisaorana ireo. Halleloia. Raisiny fotsiny ilay izy, ny zava-dehibe tamin'i Jesosy ny nandray an'ireo dia ny nisaotra an'Andriamanitra ny amin'ireo. Halleloia. Androany ianao misy aminareo hoe tsy mahay misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra eo am-pelatany ireo. Tena mahatonga ny zavatra rehetra aminareo tsy ampy, tsy mety mitombo. Tsy ampy foana, tsy ampy foana, tsy ampy foana. Satria nareo tsy mba miandrandra ny lanitra mihitsy dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra kely eo aminao. Ry havana, sady miaraba ny Irina Fleurisa aza androany ianao vao hitako tety dia tahian Jesosy ianao tonga soa. Ny ana Mahitsy koa mbola tsy narabaiko tonga soa. Eliana koa mbola tsy narabaiko. Ny problemantsika dia izao, misy zavatra eo amintsika, misy eo. Ianao aza miteny izany hoe tsisy ninona mihitsy ato amiko. Fa ny problemanao tsy hainao ny nandray an'ireo dia niandrandra ny lanitra dia nisaotra an'Andriamanitra ny tamin'ireo. Ry havana, izay nefa ny zava-dehibe tamin'i Jesosy. Ny lakile teto ny zavatra rehetrarehetra teo, ny natonga an'ireo zavatra fahavokisandreo dia ny fahaizan'i Jesosy niandrandra ny lanitra dia nisaotra an'Andriamanitra tamin'ireo.
Alleloia. Amen. Ary teo ny aingany fahavokisana. Ny olona mahay misaotra amin'ny zavatra kely dia tsy ataon'Andriamanitra, tsy hajanon'Andriamanitra raha tsy tonga any amin'ny fahavokisana, any amin'ny fahafenoana. Manomboka androany ianao a, isaoran'Andriamanitra ireo zavatra manodidina anao. Isaoran'Andriamanitra ireo. Isaoran'Andriamanitra ireo ry havana. Be dia be tsika tsy miandry isaotra an'Andriamanitra. Tadidiko foana ny tenin'ny anabavy anankiray izay. Ary ianao tahin'ny tompo fa ianao totrany tsy mba mijoro vavolombelona izany mihitsy. Hoy izy izy hoe inona moa ijoro vavolombelona, navita trano sa nahazo tômôbila? Tsy ry havana. Jesosy teto tsy nahazo tsy nahazo andrano a 5,000 na mofo 7,000 faharoa sy 5 nananany. Fa ny zavatra nataony ndraisiny. Teny an-drandran'ny lanitra izy dia nisaotra an'Andriamanitra. Dia ny fisaorany an'Andriamanitra na tonga an'Andriamanitra hitondra fahafenoana, hitondra fahavokisana tamin'ireo olona rehetrarehetra ireo. Androany teteny aminao ny zavatra tsy ampy aminao. Tsy hoe ianao tsy manam-bola, tsy hoe ianao tsy manan-kohanina, fa misy ao fa tsy hainao ny nisaotra an'Andriamanitra tamin'ireo. Androany aorian'ity toriteny ity, mandehana ianareo mianakavy kely, na ianao io, tanà mandohalika, dia jereo ireo zavatra eo am-pelantananareo. Isaoran'Andriamanitra nge fa ho hitanao nitondran'Andriamanitra fahavokisana eo amin'ny fiainanao. Aza miandry zavatra ngezabe izany vao misaotra an'Andriamanitra ry havana. Ny kely ahafahanao misaotra azy iny no hahatonga azy hetsika dia hijery anao avy eo amin'ny seza fiandrianany, dia mbola anao mihoatra indray. Halleloia. Amen. Ary nataon'i Jesosy hetsika ngezabe. Ary rehefa niraisin'i Jesosy ny mofo 5 sy ny azany rano 2 dia nindrandrany lanitra izy ka nanova amin'ny fisaorany ireo. Raha eo misaotra ny amin'ireto. Tsy kely reto fa ngeza. Halleloia. Ary fantatro Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny reto, halleloia, no hitahinao tsy hahafa-baraka, hitahinao an'ireto olona ireto. Halleloia. Ny zavatra iainanareo reto ianareo ireo raha natsiarotsiaro voky nareo ara-panahy, voky tenin'Andriamanitra, dia tsara fantatrareo fa reto amin'ny fandaharana andramoka izao dia tena mofo 5 sy azan-drano-droa no hohaninareo eto. Fa mofo 5 sy azan-drano-droa hainay mivady ny nitondra an'io nisaotra an'io teo anaty an'Andriamanitra. Halleloia. Tsika za tsy pastera, tsy pastera. Fa so tany amin'ny fiangonana nisy taloha izany nefa solo pastera satria loha olona ny toerana nisy tany. Fa tsy omeko tsiny nisy publication izay nataoko izao, hitanareo tsara angamba ny anaty murako. Na publication dia misy olona teo dia miteny olona vendrana rehetrarehetra izao ve no miseho azo pastera, miseho azo pastera olona vendrana. Dia ireny zavatra ireny za aloha tsy tezitra amin'ireny, tsy omeko tsiny ilay olona satria izao misy be dia be ny olona diso fanantenana amin'ny fivavahana ry havana amin'izao dia tsy mampatezitra ireny. Fa teto amintsika teto mantsy efa nisy olona ohatr'izany naniran-tsirantsika ohatr'izany dia avy eo izy nijery ny zavatra nataontsika sy dia avy eo hitany ihany hoe mba manao asan'Andriamanitra ihany tsika eto. Ary fa ny tiako lazaina dia izao, marina ange tenin'ireny olona ireny za sady tsy pastera ary eto zara zany antaninareo hoe diplôme ana université taiza na taiza momba ny hoe asa fitoriana, tsy manana na ray, tsy manana certificat na nosorana diakona na nahavitana batisa na nosorana loholona ny ananako. Fa za tsy nivoaka hoe université taiza na taiza na fa izao teo am-pelantananay kosa teo aminay mivady dia nisy zavatra teo mofo 5 dia azan-drano 2 fijoroana vavolombelona fotsiny ngery havana ny tety tamin'ny voalohany fa fijoroana vavolombelona no nentinay nisaorana an'Andriamanitra iray eo misaotra anao. Halleloia. Ty fiainanay kely ty Andriamanitra ity no zarainay. Halleloia. Dia matetika za taloha misy fotoana entin'ny pasteranay
dia ny aleoko any amin'ny miaraka amin'ny anaty radio le mandeha mitoteny amin'ny radio ireny ny aleoko any tsy mitory teny satria za tsy mahay mitory teny fa anontaniana fotsiny inona nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao za zany tompoko raha lasana malala dia boka ny trosy dia tena tototry ny trosy ary havana malala dia efa saika namono tena fa dia voninahitro an'Andriamanitra fa tafahoana tamin'i Jesosy tao anatin'ny kion-dalana tao anatin'ny kion-dalana maizina latsaka tao anaty fotaka fa dia nisy tamin'ny tanany mahery haleloha zavatra ohatr'izany fa iny no nisaorana an'Andriamanitra misaotra Andriamanitra manana ny tia zany eto Kiainga haleloha tsy nisy mofo dimy dia hazan-drano roa manomboka namikisakisana ny olona fa nisaorana an'Andriamanitra mino aho fa mba mety voky ihany nareo eto mino ny tenin'Andriamanitra haleloha haleloha tsisy zavatra ngezabe fa nainga tamin'inona mofo dimy dia hazan-drano roa fa zavatra mahafinaritra eto dia zao haleloha andiny fa 4 ary rehefa ndraisin'i Jesosy ny mofo dimy sy ny hazan-drano roa dia niandrandra ny lanitra izy dia nanaovany fisaorana reo dia novakiny ka natolo ny mpianany arosiny eny amin'ny vahoaka eny amin'ilay fitsona vavolombelona kely dia tenin'Andriamanitra kely haleloha fandarana andramoka izaho kely saotra nahelona saotra anareo haleloha dia iny zarazaraina ho anareo haleloha fa efa avy ny isaoran'Andriamanitra saotra Zuzel isaoran'Andriamanitra ny zavatra eo aminao io haleloha isaory mety misy olona amin'izao fotoana izao tsy manana fa tsy bisikileta ray izy ao an-tokantrano ao bisikileta ray fa za tena miteny anao tany ianao rehefa avy eo raiso io bisikileta io dia miandrandra ny lanitra dia isaoran'Andriamanitra fa tena teneniko anao fa hosoloan'Andriamanitra io tena teneniko anao amin'ny anaran'i Jesosy fa ao anatin'ny fotoana sy ny fomba tsy ampozinao amikisan'Andriamanitra anao moyen de locomotion izay mbola tsy nanananao mety hiakatra moto io mety hahazo tomobile hitondra ny vady aman-janako amin'ny tomobile amin'izay ianao haleloha dia ho voky fitahiana ianao ho voky fahasoavan'Andriamanitra ianao saotra iama saotra anareo saotra antsika rehetrarehetra saotra aina faly zay rehefa mahatsiaro voky nareo satria nisaorantsika an'Andriamanitra ary zay eto dia zao ny zavatra ataonay mahita anareo eto dia zao nitenenina misaotra fandresena fitiavana ny zavatra ataontsika eto dia zao manana olana nareo vahany ananynanany dina zavatra ataontsika maretatra amin'ny farany mipetra nasena nipetraka ny olona izavatra eto ho ny voziny vahoaka ka tena isy zavatra ka Jesosy manatrika teo haleloha saotra anareo rehetrarehetra tojo haleloha fa zay ny zavatra nataonay taty ambadika taty dia nandray an'ireny zavatra kely izay teo am-pelantananay anao tia radio antsika ity aky radio io dia mbola averina aminareo fa raha misy web radio maneran-tany dia io ny kely indrindra totokantranonay zay mianakavy zay mivady zay mianakavy kely ihany no mizaran'io henonareo kely io fa io kosa tena nisaoranay an'Andriamanitra ary nisaoran'Andriamanitra fa nasandra tena ten'Andriamanitra dia nisaoran'Andriamanitra misaotra tena misaotra Andriamanitra misaotra ny amin'ity akiradio fa misy olona any Nepal ny akaiky ny Chine any mihaino radio antsika haleloha zany efa mba tonga lavilavitra ihany ary io tsy maintsy hamoky olona tsy omby 5,000 io rehefa namalala satria efa nisaorantsika an'Andriamanitra efa nisaorana teo anatrehan'Andriamanitra io zay vao nivakiana ary efa nivakiana ilay izy dia natolo ny mpianana arosiny avaoaka dia nihinan'izy rehetra nihinana amin'izay io tsisy tsony zay fomba nihinanany teo tsy olana na nosana ohatry nihinana nihinana mihaja ninona na nitondra nody tondra sase mety daholo da misaotra anareo amin'ny teninareo rehetra misaotra betsaka anareo mahafinaritra be anaminy
mino fa mampirina komba faly eo mahita ny teninareo mahafinaritra be ny teninareo misaotra nareo rehetrarehetra halleloia misaotra nareo koa ny ao anatin'izany e nareo koa anisan'ny mahavelona an'io radio io satria raha tsy mino an'io nareo dia inona moa nanaovana an'izy io ninana amin'izay ny olona zay lany ny mpianatra ny natahotra teo ny teny hoe nana mody a ina atao ny mpianatra isa mbola mila ina ny anao amofo 5 iny ary niako mofo 10 zara fotsiny ny mpianatra jejojejory petera serjona miservirany olona azo mehivavy halleloia ninana ataon'ny olona ary ity mba misy zavatra ray ampahirezako atsika rehetrarehetra ny mpianatra teto a mbola tsy ninana ny mpianatra sy le vahoaka tsy mitovy teto ny toerana nisy azy ny mpianatra mbola tsy ninana fa ny mpianatra ny servira nanolotra naona ihany ny mpianatra fa mbola tsy ninana aloha fa ry olona rehetra zay nataony hinana zay laniny fa rehefa avy eo dia ninana izy reraka voky ary nangonina ny sombosombony sisa tsy lany a ninana resta zany tetony ny mpianatra ka nisy 12 arona mpianatra nefa 12 dia inona am'izany fa tsy samy nanana arona ray avy nitondra ny loloha arona nody zao ry havana misy fotoantsika rehefa manomboka miditra ao anatin'ny fahamatorana ara-panahy miditra ao anatin'ny fifandraisana lalina amin'Andriamanitra dia tsy mitovy tsony ny zavatra niainantsika taloha sy izao taloha tsika mbola niraisin'Andriamanitra tahaka an'ireo vahoaka ireo dia zay vavaka nangatahanao dia tonga aminao daholo tsy hoe tsy tonga aminao tsony ny vavaka vanim-bavaka akory fa jerenao tamin'ny vao mivavaka Andriamanitra eo mpameo hanina kely fa tena reraka amin'ny mpanompo dia tonga ny vanim-bavaka tsika rehefa mbola amin'ny ara-panahy dia mandalo tahaka ny zazakely koa ny zazakely a rehefa mbola kely izy dia tsy mbola mahay miteny izy mbola tsy mahay miresaka misaotra ny makirinina mbola tsy mahay miresaka fa ny ahafahany miteny a hoe nona na misy zavatra mahazo azy dia mitomany any dia tonga ny ronono dia solona ny tady sy tady tsoma zany fa kosa tamin'ny andro reny tady dia mitomany foana dia mena zavatra foana ohatranao io mbola manomboka mivavaka io mivavampanom-bavaka fa rehefa manomboka ame lehibe manomboka miavaka am'izay inona ny mampitomany azy nona ve tsy nona mety lena ianao izy hoe efa matotra ara-panahy mangoa dia efa hainao no miresaka amin'Andriamanitra alleloia dia misy fotoana mandrezatra efa mivoaka fotsiny ronono efa mirefolona fotsiny le zaza mbola meny dada ronono ihany kefa tsy ronono tsony efa soloina indray ny kosy ravana misy fotoantsika ohatra mangasy asy mahita ny olona entina mbavaka dia ny olona mahazo vanim-bavaka za mino efa tratran'izao nareo reo ianareo mitondra mbavaka nareo koa nefa misy zavatra andrasanareo fa nen'le olona tonga nen'ireo vahoaka mipetraka voky ianao mbola tsy mihina courage ianao zany no midika fa efa olona lehibe ara-panahy ianao efa manomboka mandroso ara-panahy ianao aza malahelo mbola tsy ninana ny mpianatra teo mbola ny servira aloha mitondram-bavaka ihany aloha halleloia na dia ohatrany hoe misy fotoana inge ianao mitambavaka reto za marary ianao nefa marary angatambavaka amin'olona ianao mbola tsy sitrana fa ny olona mijoroavim-beny saotra tamin'ny efitra vavaka fa sitrana sitrana ianao aty nefany ianao tsy salama zao ry havana malala ireo olona vahoaka ireo dia zao fantatry Jesosy ireo olona ireo fantatry Jesosy ireo olona ireo
fa reo olo reo isy olona tsy fanena amin'i Jesosy intsony. Hitanao, nataon'i Jesosy izay mety tamin'io. Satria fantany fa betsaka amin'ireo vahoaka reo indray mandeha amin'io ihany nahitan'i Jesosy dia zay. Dia nataony izay mety. Mofo be dia be, izay landy atsiarovanareo fanehoana tamiko nareo. Halleloia. Fa ny mpianatra indray efa miaraka amin'i Jesosy eny foana. Ny fahasoavana, ry havana ao anatin'ny mpianatra. Ny zara fahasoavana ny mpianatra. Tsy hoe nandalovany fotsiny tsy manana, fa mbola ny zara aloha. Mitohiza ihany ianao. Halleloia. Mitondra mbavaka ny hafa, na dia ianao mihitsy koa zany mbola mila vavaka. Fa ianao ange fa lehibe ara-panahy. Ianao ange mpianatra fa tsy vahoaka. Ry havako. Halleloia. Ny zavatra nahafinaritra dia avy eo ny mpianatra ohatriny hoe tapotra ny olona, vita mihitsy ny olona. Dia nangonina, hoy tena zany nangonina ny sombontsombo ny sisa tsy lany. Hoe ohatriny hoe mihinana sisan'ny vahoaka ve mpianatra? Ohatrany sisasisana ambona valim-bavaky ny olona ireny vao lasanao ve? Ry havana, Andriamanitra tena tia antsika Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy te hitaiza antsika amin'ny mofo sy ny hazan-drano. Fa Andriamanitra te hampahita antsika fa antsika miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra miteny tamintsika foana hoe ampy anao ange ny fahasoavako. Ampy anao ny fahasoavako. Ny zavatra nahafinaritra dia izao, ny mpianatra ohatra mbola tsy nihinana aloha, mbola ny servira aloha. Halleloia. Ataovy foana ny asan'Andriamanitra ry havana. Ho avy ny fotoana, voky ny olona izay feno kibony ihany no nentin'ny nody, fa ny mpianatra ny lolo arina. Ianao ireo, isika ireo, ampoky ny fitahian'Andriamanitra. Tena teneniko anao zany. Antsika tsy valim-bavaka hohanina eo zany. Fa antsika amin'ny valim-bavaka antsika manaraka antsika hatrany an-trano, lolo avintsika amin'ny arona. Ary efa nomaniny Jesosy ho an'ny mpianatra ny tsara indrindra. Ataovy izay tonga anao mpianatra fa tsy vahoaka. Ireo hitan'i Jesosy ireo, fa ireo olona ireo betsaka tamin'ireo hitan'i Jesosy indray mandeha teo amin'ny fiainany. Jereo tsara, misy teny Jesosy any amin'ny Matthieu 7:12 vakitsika. Matthieu 7:12 vakitsika. Misy tenin'Andriamanitra manao hoe 9:20 manao hoe lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida. Iza moa ty tanàna ty? Betsaida ity tanàna nanaovan'i Jesosy mirakla ty. Tao Betsaida io. Dia mahavariana fa hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Matthieu 7:12, lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida. Fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia efa ho nibebaka sy niarata amin'ny lamba fisaonana sy ny lavenina ireny. Fa lazaiko aminareo, ao moramora kokoa ny amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsalana no ny aminareo. Hitanao Tiro sy Sidona zany dia tanàna miavaka satria tanàna mpanjakan'ny Tiro zany dia olona feno avinavina sady ny rehare. Tiro zany mantsy tanàna ngeza be, misy seranana tsampo, dia tanàna tena manan-karena zany, manana ny zavatra rehetra mifamoivoy. Ny impôziny sy ny taksa eo fotsiny ny hevitra tonga dia velona be mihitsy. Misy seranana tsampo ifamoivoizan'ny olona be dia be. Dia nanana na izy azy zany tanàna ny Tiro zany. Fa Tiro ny rehare. Ary efa ny rehare Tiro tamin'ny zavatra izay nananany dia naheritr'Andriamanitra ary nazeran'Andriamanitra. Nazera mihitsy ny fiteny azy satria any amin'ny Ezekiel any mamaky ny vatsika Ezekiel 7:20. Raha mamaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny Ezekiel 7:20 sika dia efa amin'naninany amin'ny mpanjakan'ny Tiro. Misy tenany hoe tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe ry zanak'olona lazao amin'ny mpanjakan'ny Tiro hoe izao no lazain'i Jehovah tompo. Satria miavinavina ny fonao. Ka hoy ianao mba Andriamanitra koa niezaka nampitovy ny tena tamin'Andriamanitra ity. Dia izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy 7:20. Niavinavina ny fonao noho ny hatsara tarehanao.
efa ny asimba mifaindrinao mba mifamirapirantanao na zerako any tany ianao sady natolotro fitalanjonan'ireo mpanjaka tandidon'ny devoly itiro fa zao zavatra tiany Jesosy tenenina rehefa tariariana tariha am'izay hoe lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida. Fa raha mba tany Tiro sy Sidona nataony teo aminao ny fahagagana teo aminao dia efa nibebaka ireny. Zavatra tiany Jesosy tenenina dia zao reo olona amina rivony nanaovana zavatra tao Betsaida ireo tsisy na dia ray aza mijoro, tsisy na dia ray ary nahatsiaro an'Andriamanitra. Zany hoe tsisy na dia ray tamin'ireo niova fo fa reo daholo ngamba niogaoga ny antso hoe Barabasy alefa fa Jesosy omboy, Jesosy omboy. Ka tonga Jesosy teny hoe lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida. Zao ry havana ary reto vahoaka reto aza mety manaiky eo amin'ny toeran'ireo ianao. Teo amin'ny toeran'io vahoaka io daholo ny netim-boantsika tao anaty olana dia ny teny dia tsy nisy ale ny andro ny hariva ny amin'ny tany aiza fa sofa napetraky Jesosy tsika nasainy nipetraka dia nivokisany. Fa rehefa mitsangana avy eo ianao aza mijanona ho vahoaka fa tsarovo ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao dia andao hiakatra dingana manana hetaheta hiakatra dingana mba ho tonga mpianatra. Zany hoe inona miroso bebe kokoa amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Ataovy ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao ataovy mampisy tombony an'Andriamanitra mba tsy teny Jesosy any aorianany nanenina hoe lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida. Ohatry hoe nanenina Jesosy raha mba tany amin'ny toeran-kafa nataoko ny nanomezako mofo anareo iny efa tena nandroso ara-panahy be ireny olona ireny. Firy tamintsika teto nefa nandray varim-bavaka nampivahinana teo amin'ny fiainanao, fiainam-panahinao zany. Nampiakatra ny fiainam-panahinao hoe tsy be dia be amintsika tsy mampiova ninina ny fiainam-panahintsika zany fa faly fotsiny tsika hoe tahin'ny tompo dia manjeny ny andro lava ozy ny mamanay izay. Ry havako andao ataontsika misy tombony an'Andriamanitra. Inona ny vokatry ny famonjen'Andriamanitra nao? Inona ny vokatry ny valim-bavaka izay voarainao? Firy izay ny valim-bavaka voarainao? Be dia be. Dia nitondra inona teo aminao zany? Mbola vahoaka foana ve ianao zao sa mbola vahoaka ny Betsaida foana ve ianao sa mba efa mpianatry Jesosy amin'izay ianao? Raha mpianatry Jesosy ianao dia ianao ilay nandroso ara-panahy, ilay tsy misaraka amin'ny Jesosy na misy mofo na tsisy mofo, na misy botifotsy na tsisy botifotsy izy ilay tantara kely izay. Fa izao aza dino e fa ny olona mpizara mofo, ny mpianatra eto ny zara mofo sy hazan-drano fa mitondra mody amin'ny arina. Raha ianao ataon'Andriamanitra solo vavany, solo tenany, alleloia, dia tsy tompony mangatakatiny zany ianao. Matoa anao afaka mitondram-bavaka olona marary dia sitrany iny ianao manana fanasitranana zany. Raha afaka mitsodrano olona ianao mba ho tahin'ny tompo izy dia ianao zany misy fitahiana, alleloia. Ary ianao tonga dia mitondra amin'ny arina mody foana. Lolo arina mody manana faharetana aza-kivy. Ataovy miasa an'Andriamanitra mandrosoa ara-panahy fa sitrapon'Andriamanitra zany. Na rehetrarehetra mpijery ireo aza-kivy, aza mijanona amin'ny toerana misy anareo io. Fa le mofo nohaninareo indray alina iny hoe falifaly fotsinareo voky. Fa nareo ireo tokony hitondra ody amin'ny arina. Ary tokony ho fiainanareo zany valim-bavaka zany. Tokony ho fiainanareo ry havana zany hoe fahasoavan'Andriamanitra tokony ho fiainana zany fa tsy zavatra mandalo. Ho tahin'ny tompo anetsika tsirairay avy. Zany raha ny teteny aminao hoe mandrosoa. Mandrosoa fa ny mofo nomen'Andriamanitra atsika, ny mofo nomen'i Jesosy atsika efa nisoaran'Andriamanitra io. Ary ny faniriany dia mba isika rehetrarehetra izao samy hitondra mody. Aza manaiky hijanona fotsiny eo ianao. Aza manaiky hijanona fotsiny eo ianao ataontsika handroso. Dia ataontsika hiservira. Ataontsika hizara amin'ny olona ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa manaiky elo ianao ho feno ny fahasoavan'Andriamanitra. Alleloia. Fa ianao io olona feno fahasoavan'Andriamanitra.
ary tiany Jesosy menanao ny fahasoavany. Mahereza misaora amin'ny zavatra rehetra, isaora an'Andriamanitra. Io kely eo aminao io fa ho hitanao ny fahavokisana sy ny fahafenona amenao an'io fiainanao io. Ivavaka isika orinany tiry ty, atolotra anareo tiry ty a. Irany tarika zona famonjena izy ty, de rehefa itoritena androany de tsaroky izy ty. Izy ty a, ira mbola tsy fahenonareo mihitsy ary mbola angatantsika mampino mba nisy tonony an'le izy raha mbola tsy vitan'ny zona famonjena na pisy klipy azy. Tazony ny titrany tiry ty. Izy ty de atsarovako manokana ny fotoana nanaovantsika ny akiradio. Raha tokony hoe 1er Oktobra no tamin'ny 12 no isokatra ny radio antsika tamin'izany, de tsara fantatrareo fa ny faraiky amby 30 volana septambra, fa 30 volana septambra alina mbola teo ampamitana ny studio a. Fa tena sady meno antiry ty a, mbola manao installation, mbola mametaka, manao zavatra maro. Ny andro efa amin'ny 4 maraina mbola tsy matory fa nanenjika ny famitana ny studio an'ny radio antsika tamin'izany. Nametrapetraka ny anombohan'ny radio amin'ny 12 atoandro, satria tamin'ny 12 alina ny andeha ny radio tamin'izay hoe vao mitsidika ny andro ny 1er Oktobra fa mbola tsy vita. De tiry ty mba nenoko nandritry ny alina naverimberiko teo. Jesosy ambatazony a. Andao ataontsika koa tiry ty a, atolotra anao ampitiavany tiry ty, de anao koa andao mba mangata hoe za koa Jesosy a, mba tazony ahako, tazony eto amin'ity toeram-pahasoavana, eto Betsaida, eto amin'ity vohatra misy aty Jesosy a, de tazony ahako, hifikitra aminao, ho tahaka ny mpianatra manaraka anao n'aiza n'aiza lehako. Atolotra anao ampitiavana be zany izany a, ho voninahitr'Andriamanitra. De meno finaritra de vavatsika ao aorian'izany a ira izany. Tahiny tompo daholintsika. Eo amin'ny fiainako mandrakizay ianao, hitanao n'aiza n'aiza, rako fempiranao, maherao, tarinao, amin'ny fiadananao, tiorinao, ao aminao, andehao, ao amin'ny lalànao, hirao, anao ao tompo, fitiavanao maneny foko, ifandray aminao manontoro, ifamatotra Mba hifanamatotra amin'Andriamanitra. tazomia, Samy mangataka te hifamatotra aminao Jesosy fatazony a. tazomia. Amafisinao ny fanekena natao, rerakao, tena tsangana menao, de ny mitiavanao ao, solominao, fitafiana vaovao, tsy orinao, ao aminao, handeha ao amin'ny lalàna, hirao, anao ao tompo, fitiavanao
rehefa matotra amin'andriamanitra Tazunya, tazunya, oh, tazunya, tazoly a Jesosy a tazunya, ivavaka tsika amin'izao fotoana izao a fa raha tsika vavaka zany toritely zany dia ho raha tsika vavaka zany izy zany dia tenitsika hoe Jesosy a tehirizo hijanona eo amin'ity fahasoavana izay toerana misy aty a Jesosy a halleloia ianao ry havana efa eo amin'ny toerana efa eo amin'ny toerana efa eo amin'ny toerana mahafinaritra ianao zao andro farany zao a ry havako aza manaikitsony ianao tafiala eo fa maizina any amin'izao tontolo zao any a ariva ny andro any a ariva ny andro any mipetrapetraha eo amin'i Jesosy ianao fa hovokisany ianao halleloia mipetrapetraha eo amin'i Jesosy fa hovokisany ianao ary ianao zay efa nanomboka an'Andriamanitra mizara fa hitondra mody ianao mbola betsaka ny olona mila ny teninao na fijona vavolombelona fotsiny aza ny anananao isaora an'Andriamanitra na dia andiny tsoratra masina ray aza ny ianao manazava isaora an'Andriamanitra asandraton'Andriamanitra dia isaora azy dia efa kio eo mason'Andriamanitra fa dia hizaran'iny ianao a saroko anabavim-piarany manompan'Andriamanitra taloha zay ry havana zany anabavy zany ry havana nandalo olana angezam-piara-pahasalamana taloha ary nandalo efa nesorona daholo ny akabetsahan'ny taovany anatiny any dia zany olona zany ry havana rehefa mandeha mitoriteny izy dia tsy dia manana zavatra be dia be afa-tsy ny mitantara amin'ny olona izy azo efa tsisy anina tsony a efa tsisy an'izao tsony ato anatiko ato efa tsisy zao nefa mbola filan'Andriamanitra mandeha ohatra zao atonga mitoriteny dia mahery ny olona ry havana misy zavatra ny aminao any a misy mofo dimy dia misy azan-drandroa any isaora an'Andriamanitra dia tena hoe tompo mba te hizara ako halleloia hizara ho an'ny olona tsy omby 5 arivo ianao ary ho voky ireo olo ireo satria nisaoranao an'Andriamanitra hivavaka tsika amin'izao fotoana izao Jesosy malalo misaotra anao zahay misaotra anao zay Jesosy satria tena nitahinao teto zay ary efa tonga taminay Jesosy a izany hoe anohanana tsy nisy ale fa tonga ianao tonga teo ianao Jesosy a ary tsy navelanao irery zay ndraisinao tsara ary ho tantarainao ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary efa tantarainao ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia novokisanao Andriamanitra fa ankehitriny Jehovahandriamanitra ankehitriny Jesosy a ampitombo indray zahay tsy hipetraka
hovokisana itsony a fa efa voky fa hitsangana indray izara tahaka ny mpianatra Andriamanitra ô ary ny angatahako aminao dia samy hivimina ny fahasoavanao amin'ny arona avokoa izay tsirairay avy reto Andriamanitra tsy fahasoavana nyray mihinana fa fahasoavana amin'ny arona entinay mody any amin'izay misy anay Jehovah Andriamanitra misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fahasoavanao misaotra satria raha tsy nandray anay ianao teto Betsaida Jesosy taiza moa ny entiny faranay fanoana teo zay ary nangasiasy tsy nisy ale teo fa sofa nyraisinao tsara ary ankehitriny toy eto matsapa Andriamanitra matsapa Jesosy fa tena hoe fahasoavanao no natoy izao anay ary dia hitoetra eto foana hitoetra hijanona dia anaiky fitaovana ihany koa mba hizarany fahasoavanao amin'ny olona rehetrarehetra saotra Jehovah Andriamanitra dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao ary matoky fa ampitombo ny tsirairay avy ianao ary arak'izany hiranay izany androany dia mba hitahiry anay tsirairay avy ianao hitahiry ny tsirairay avy Andriamanitra atonga anay hiantoka sy hiaina anatin'ny fahasoavanao amin'ny alan'izay kely anananay hifalianay satria izay manana anao Jesosy ataovy mahay mifaly amin'izay ananany reto olona reto ataovy mahay mifaly amin'izay avy aminao Andriamanitra ataovy mahay mifaly amin'ny sahaza fa ho avy ny fahavokisana sy ny fahafenoana tsy maintsy ho tonga aminay tsirairay avy zany satria Andriamanitra ny fahafenoana ny Andriamanitra saotra Jesosy amin'izao andro maizina izao mihitsy amin'izao andro farany izao mihitsy no hitobaka ny mofo sy ny hazan-drano ny fiainanay Andriamanitra eny amin'izao tontolo izao tsisy ninona sady tany foana fa eto aminay kosa tian'ny fiainanay Andriamanitra amin'ny tontolonay Andriamanitra dia tontolo ny fahavokisan'Andriamanitra fahavokisan'ny fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra saotra Jesosy ny devosy sy Satana dia farotra amin'ny ranonao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izany teny izay nitoriana teto ho voninahitra ny aranao Andriamanitra saotra Jesosy izay vonina fahafa kosa dia hamoa avy zato eny anatin'ny tsirairay avy saotra Jesosy halleluia amen hivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena nampandrotsika navavatsika $100 hivavaka ho an'ny firenena tany tompona navavaka $100 Tompo pastera dia tompontsika rehetrarehetra izay naharaka sy nienty hivavaka fiambenana ity dia mbola hivavaka antsika amin'izao fotoana izao ry Jehovah Andriamanitra renay izay tsara indrindrao sotra betsaka Jesosy satria dia mbola nomenao fotoana mbola nomenao connexion navahany tamin'ny nanambara ny sitraponao tamin'ity androany ity fantatray tsy mierinay izay fa noho ianao ny asa tsy nambelanay horily Jesosy tena isaorana eo anao izany fotoana lehibe izay nomenao anay tamin'ity androany ity ary amin'izao fotoana izao dia mankatsitraka anao amin'izany teny izany anao any hitahiry izany mitona rehetrarehetra Jesosy malala fa tena hoe ayankatsitraka izay amin'ny zavatra be dia be izay omenao anay reto Jesosy malala tsy hondesinay momony fa hoentinay ankasitraka entinay saotra anao izany zavatra rehetra izay fa nomenao anay izany Jesosy anao any hamangy ny tsirairay aby amin'ny alalan'ny fandresen'ny fanahinao masina Jesosy ary amin'izao fotoana izao dia ankingo fenam-pelitana Jesosy malala ity firenenanay ity Jesosy malala tsy misy miafina aminao izany firenenay izany saorako anao Jesosy malala raha ho afaka hitondram-bavaka izany dia maro Jesosy malala zavatra izay miseho amin'izany firenenay izany dia eto Andriamanitra dia finakotonatrehanao Jesosy malala amin'ny zavatra rehetra zavatra mamofady amin'ny fahotana izay betsaka izay ataon'ny firenena izany amin'izao fotoana izao dia bebako eto anatrehanao izany amin'izao fotoana izao Jesosy malala satria dia tsy misy miafina aminao izany Jesosy malala ny zavatra rehetra izay ataon'izy rehetra Jesosy malala ary amin'izao fotoana izao dia tondram-bavaka Jesosy avahoaka rehetra amin'izany Madagasikara anay izany Jesosy malala misy azany drano misy mofo Jesosy malala fa betsaka ny tsy mahay mankasitraka betsaka ny tsy mijerenao mihitsy amin'izao fotoana izao Jesosy malala dia eto amin'izao fotoana izao dia mangataka ny fanahinao masina Jesosy hijery ny mpanomponao ireo Jesosy malala satria izy ireo no afaka hizara Jesosy hizara amin'ny rehetrarehetra
fa tena hoe hamokotra fitahiana amin'izany Madagasikara-nay izany. Androany kasika ny fanomponao ao anatin'ny Madagasikara-nay Jesosy malalo, mba hiankasitrika anao, indrindra iaino ny teninao sy hankatoy Jesosy malalo. Dia ngatika eto anatrehanao za Jesosy malalo, tena hoe kasika rehetrarehetra ampinao ao anatin'ny io Madagasikara-nay Jesosy malalo, satria avy amin'ny alalan'izy ireo Jesosy malalo ahafahany amoky, ahafahanao tena hoe hitahiry ny Madagasikara-nay, satria aminao irery ihany Jesosy malalo no misy fitahiana, aminao irery ihany no misy zavatra mahavoky anay rehetrarehetra Jesosy malalo. Kinko fenam-pelantananao Jesosy malalo io Madagasikara-nay Jesosy malalo, anao ane tena hoe hitahiry sy hitahy izany Madagasikara-nay izany. Ary ako Jesosy malalo, mbola betsaka ny tsy mahalala anao Jesosy malalo, anao ane hikasika fon'izy ireo Jesosy malalo, mba tena ahafahan'izy ireo hiantoantonao, ahafahan'izy ireo tena hoe hitodika aminao, satria aminao irery ihany ny solution, aminao irery ihany misy zavatra rehetra Jesosy malalo. Amin'izao fotoana izao, amin'andro mahoro amin'izao fotoana izao, dia tena hoe ankingo fenam-pelantananao Jesosy, izy rehetrarehetra ao ny tsy salama, ao ny sahirana amin'izao fotoana izao Jesosy malalo, ka io izy ireo mba tsy ho tahaka ny vahoaka fotsiny ihany fotsiny, fa tena hoe mba ho tahaka ny mpianatra Jesosy malalo, mba ho tahaka ny mpianatra ireo mpino rehetra sy ny rehetrarehetra ao amin'ny firenenay Jesosy malalo, satria betsaka ny mpanomponao ato Jesosy malalo. Dia kingo fenam-pelantananao mba tsy ho toetra mahavahoaka izy rehefa tena hoe mba hialaka toetra ny mpianatra Jesosy malalo, amoky amin'ny vahoaka rehetrarehetra amin'ny Madagasikara Jesosy malalo. Dia kingo fenam-pelantananao Jesosy izany Madagasikara-nay izany, mba hivoaka mpandresy Jesosy amin'ady fanitsana amin'ny rehetrarehetra, satria dia manana anao io Madagasikara-nay Jesosy malalo, anao ane andresy lahatra ho an'izay tsy mbola mahalala anao tompo malalo. Dia apetrako ny pelantananao Jesosy malalo, dia rehetrarehetra raha hisaraka zay no hisaraka ny any amin'ny fanatrehanao tompo malalo, anatrehana rehetrarehetra Jesosy malalo, fany eritreritra ny sitraponao, fany hifanakaiky aminao foana Jesosy. Mipetraka ny pelantananao izany vakoka zay, misaotra ny fanatrehanao ary misaotra ny fanahinao masina izay nampiten'ny mpanomponao tety, dia raha laza voninahitra aminao irery ihany. Misaotra tompo, misaotra fanahy masina. Alleluia, amen. Halleluia. Misaotra n'Andriamanitra tsika tao anatin'izany vavaka firenena, misaotra ny ambavison-dola tsika tamin'ny vavaka matsiro. Andriamanitra ny hamaly fity, Andriamanitra ny hikarakara sy hitatana anao foana, dia anazy ny voninahitra, dia mahereza foana tsika rehetrarehetra. Misaotra nareo rehetra tamin'ny fandraisana anjara rehetra androany, zava-dehibe ny fandraisana anjara antsika. Misaotra n'Andriamanitra koa tsika tamin'ny fahavitamin'ny ny fandarantsika teto, satria araka ny tenenina taminao dia tsisy ny connexion taty aminay androany, nefa kosa ny fahasoavan'Andriamanitra, tena fahasoavan'Andriamanitra nahafahantsika namita ny fandarantsika androany, dia aversika an'Andriamanitra ny voninahitra. Raha misy dera, raha misy aza dia omentsika an'Andriamanitra. Misaotra nareo nahatrany hatramin'ny farany. Raha mbola singa amin'ny roalanitra Jesosy, ary raha sitrapon'Andriamanitra ka mbola verinaina soamantsara tsika, dia rapitso mioaneto indray tsika, rapitso amin'ny 3 ora aloha dia misy ny fandarana takariva mahafinaritra izay rahanao amin'ny groupe izay maharesy, dia ao ihany koa ny amin'ny 7 ora alina, ezaka tsika nomboka amin'ny 7 ora alina rapitso itsika mbavaka mba ho taverina ara-dalàna tsara ny connexion antsika, dia verina eto indray tsika rapitso amin'ny 7 ora alina. Dia ny fandarantsika moa ny tapitra, fa ny fiarahantsika kosa tsy tapitra raha mbola miaraka aminay eto nareo, dia irahana malala fa miditra ao amin'ny site web ny Akira-radio ianao, www.andramokaizao.com, dia afaka miditra mihaino ny onjam-peo Akira-radio ianao izay misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 2 amin'ny 4 amin'ny 7 ary amin'ny 10 ora maraina. Rapitso amin'ny 10 maraina verinao izao fandaran'izao raha mbola tsy nihatra amin'ny voalohany ianao, dia mbola misy toriteny hafa koa amin'ny 2 amin'ny 4 amin'ny 7 ariva. Samy hitahian'Andriamanitra daholo rapitsontsika mioneto. Misaotra nareo fa faly izay niaraka taminareo, voninahitra n'Andriamanitra ireny, samy hitahiny tompo mahereza daholo.